Fifaliana mandrakariva trany ny arabananao manaraka ny fifampizarana rehetrarehetra izay ataontsika eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy ara-baina manokana tsika rehetrarehetra amin'izao andro Pasika ankalazana ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izao. Araka ny efa nianarantsika tamin'ny vidéo farany tamin'ny fankalazantsika ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tamin'ny faran'ny volana Marsa dia ny vehivavy no nakany am-pasana vao maraina naseho ny anjely hoe efa tsy ato intsony Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty izay ankalazantsika androany. Dia rehefa nasainy anjely napita ny afatr'Andriamanitra tany amin'ireo apôstôly lehilahy reto vehivavy reto izay ilay mifandray amin'ny fampianarantsika androany nanao ny asany mpaminany napita ny afatr'Andriamanitra amin'ny olona ireto vehivavy reto dia niazakazaka izy andeha hampitan'izany tamin'ireo lehilahy apôstôly ireo dia tsy navelan'i Jesosy nandeha irery fotsiny hoe ny anjely fotsiny no nihaona taminazy fa tena niseho taminazy teny an-dalana Jesosy nanamafy an'ilay tenin'ny anjely hoe ity fa efa nitsangana tamin'ny maty tokoa. Io ilay olatra tamin'ny tanan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty izany hoe isika vehivavy no nisehoan'Andriamanitra voalohany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ary isika vehivavy no nirahan'Andriamanitra hitory an'izany filazantsara izany voalohany tamin'ireo lehilahy izay mpianany ary manamafy an'izany izany ny fampianarana androany fa isika vehivavy dia efa mpaminany hatramin'izay hatramin'ny andron'i Jesosy izany hatramin'ny tamin'ny testameta taloha ary mandraka ankehitriny maro moa no nametraka anisany malaza indrindra amin'ny mpaminany vehivavy malagasy izao ry Mama Nenilavy na ny vahiny ary dia tena miaiky sy manoratra mihitsy hoe tena nisy profetesy ny malagasy na dia efa taty amin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo izay nahatongavan'ny fivavahana kristianina tany amintsika ary mandraka androany moa izany dia isika vehivavy ny lehilahy antsika rehetrarehetra dia natsoin'Andriamanitra hitory an'izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany izay nadresy ny fahafatesany. Izany hoe rehefa nanota i Adama sy Eva ka lasa mpanota isika olombelona rehetrarehetra dia nanomboka tamin'i Jesosy indray izany rehefa hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hitsangana amin'ny maty koa isika rehetrarehetra izay mino anazy ka izay indrindra moa no mifandray tsara amin'ny fampianarana antsika androany ny amin'ny holita. Holita dia iray amin'ireo mpaminany vavy avy amin'ny taranaka Joda ilay anarantsika misesy aloha mandritra ny mandra-pahavitan'ireo vehivavy rehetrarehetra avy amin'ny taranaka Joda hatrany amin'ny Maria izay niteraka an'i Jesosy izay vao hiverenantsika koa ireo mpaminany hafa rehetrarehetra. Izany hoe araka ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo sy ny tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo moa izany no miresaka ny holita tsy misy manazava en détail mihitsy hoe zanakiza izy avy aiza izy fa araka ny tradisiona kristianina izany araka ny fikarohan'ny teolojiana maro dia azo eritreretina fa taranaka Joda i holita mpaminany vavy satria mpaminany tamin'ny andron'ny mpanjaka Josia izay tany amin'ny fanjakana Israely atsimo izay Joda sy Benjamina sisa no fanjakana tany atsimo tamin'ny fotoana io dia araka ny tradisiona sy ny fikarohana teolojika maro samihafa izany dia manam-porofo fa avy amin'ny taranaka Joda i mpaminany holita na dia tsy voalaza ao amin'ny baiboly aza ny momba anazy. Ka ny lesona avy hatrany izay ho tsoahantsika avy amin'ny tantaran'ny mpaminany holita izany no anomboantsika sady plan hitondrana an'izao fampianarana soratra masina izao moa mazava ho azy dia
lesona anankitelo ihany araka ny mahazatra mba tsy ataontsika hoe feno be ny lohantsika miala avy amin'ilay fampianarana fa anasako anao hatrany amin'ny fifaninanana izay ataontsika isam-bolana eto amin'ny pejy azahoana 5,000 ariary tsy izay lazaiko ihany izany tsy ireo lesona telo ireo ihany no azontsika tsoahana avy amin'ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly fa manasa anao hanampy an'izay rehetrarehetra fantatrao koa momba an'ireo vehivavy telo izay ianarantsika amin'ity volana ity voalohany efa nianarantsika tamin'ny heriny i Naomi Rafozandrota. Efa nisy nandray anjara fa nahita valiny 100 sahady ihany fa mbola tsy tara anao, mbola misy hatramin'ny faran'ny volana avrila mbola afaka mandray anjara. Androany antsika hianatra momba ny Hulda dia afaka mameno an'izay mbola na izay efa lazaiko eto izany no averinao na izay fikarohana hafa ataonao azonao ampiana koa ny valiteninao dia amin'ny heriny antsika hianatra momba ny Estera dia izay telo izay moa ny ianarantsika amin'ity volana ity ka ny lesona telo ianarantsika izany avy amin'ny tantaran'ny mpaminany vavy Hulda dia izao hoe maro ireo mpaminany vehivavy izay nampitondrain'Andriamanitra ny teniny. Tsy ireo Maria ilay nahitany Jesosy nitsangana tamin'ny maty ihany, tsy Hulda ilay ianarantsika androany ihany fa be dia be ny mpaminany vehivavy misy santionany ianarantsika androany izay voalaza amin'ny baiboly fa maro be koa moa no vehivavy sy ny tantarana vehivavy tsy voasoratra ao amin'ny baiboly ilay hoe boky kanonika na ny an'ny katolika io na ny an'ny protestanta fa be dia be ny boky baiboly izay antsoina hoe apokrifa sy ireo antsoina hoe na testameta taloha na testameta vaovao koa izany be dia be ny boky voasoratra fa tsy voarafitra ao anatin'ny kanonan'ny baiboly miresaka mpaminany vehivavy maro be hafa koa. Ny lesona faharoa izay iararantsika avy amin'ny tantaran'ny mpaminany vavy Hulda dia izao: ny mpaminany dia tsy nataon'Andriamanitra haminany ho an'ny fiangonana sy ny mpino ihany fa mpaminany ho an'ny firenena koa. I Hulda izay mpaminany vavy dia mpanjaka, tena mpanjaka Josia mihitsy mpanjakan'ny Israely atsimo no niantso any Hulda nandefa iraka tany amin'ny Hulda mpaminany vavy haminany ho an'ny voalohany moa nanontaniana ilay boky masina izay araka ny fikarohan'ny teolojiana moa dia io ilay boky ny Deuteronomia ao amin'ny baibolitsika ankehitriny ilay hitan'ny mpanjaka Josia tao amin'ny tempoly no nakany toky tamin'ny mpaminany Hulda hoe tena tenin'Andriamanitra ve ity? Inona ny tena tian'izy ity ho tenenina, izany hoe ilay mpanjaka ny firenena lehilahy eo amin'ny fanjakany no manontany ny hevitry ny vehivavy mpaminany vavy tamin'ny fotoanan'ny fanjakany. Tsy ho an'ny reforma ara-pivavahana izay nataon'i Josia ihany izany fa ho an'ny firenena iray manontolo, izany hoe ny mpaminany na lehilahy na vehivavy dia antsoin'Andriamanitra haminany ho an'ny firenena iray manontolo. Ary ny lesona fahatelo farany miainga amin'izany fampidirana efa nataoko izany dia izao hoe izao tontolo izao sy ny tantaran'izao tontolo izao, ny rafim-pitondrana sy ny zava-nisy teto amin'izao tontolo izao no miovaova. Tsy vao tamin'ny taonjato faha 9 ihany izany no misy reforma, fa efa tany amin'ny taonjato faha 9 talohan'i Jesosy Kristy no efa nisy reforma ara-pivavahana lehibe izay nataon'i Josia mpanjaka dia miovaova foana ny fandaminana eto amin'izao tontolo izao fa zavatra iray ihany no tsy miova: Jesosy dia tsy miova. Hatramin'ny namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao tany amin'ny Genesisy dia efa teo Jesosy, fa 4,000 taona taty aoriana izay vao tonga nofo izy hamonjy antsika olombelona, ary amin'izao efa miditra taona 1000 fahatelo
efa 2000 ans mahery, efa 3e millénaire kristianisme mbola ilay Jesosy teraka tamin'ny 2000 taona lasa ihany no mbola ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty ankalazaintsika mandrakandroany. Ka na dia nisy kategoria samihafa sy fiovaovana samihafa aza teo amin'ny hoe misy an'izany hoe mpaminany taloha, mpaminany lehibe, mpaminany madinika, tsy anaty lista mihitsy moa ny mpaminany vehivavy dia zavatra miovaova sy mandalo daholo izany rehetrarehetra izany, fa Jesosy irery ihany ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana, indray mandeha monja nitondra ny fahotana izao tontolo izao no tsy miova, ary izy ilay tsy miova no miantso vehivavy hitory ny filazantsara, ka mbola miantso antsika vehivavy mandraka ankehitriny hitory an'izany Jesosy Kristy tsy miova, ka miantso antsika vehivavy hitory ny filazantsara izany. Mialohan'ny hidirantsika mitoy ny fampianarana izay hanazavaantsika an'ireo lesonareo izany dia hiverenantsika kely indray mandeha aloha hoe avy aiza moa i Hulda. I Hulda ilay anarantsika androany izany araka n'ilay tetiarana izay efa naverimberintsika foana hatramin'ny anarantsika hatrany amin'ny Eva no hojerentsika hoe aiza ho aiza amin'ny tetiarana io indray ary no misy an'i Hulda. Efa nianarantsika tamin'ny heriny fa raha tsy naharaka anao dia averinantsika kely izy androany. Araka n'ity tetiarana antsika ity izany efa nianarantsika daholo ireo vehivavy tany aloha ireo Eva no vehivavy voalohany, dia Eva sy Adama niteraka ny Kaina sy Abela sy zanaka samihafa maro, nisy lehilahy sy vehivavy fa tsy Kaina sy Abela irery ihany no zanaky Adama sy Eva, dia nisy ny taranaky Kaina moa tsy ny tantarain'ny Baiboly mitohy intsony fa ny taranaky Sema, ilay zanany lahy fahatelo voatonona anarana ankoatran'ireo zanany lahy sy zanany vavy tsy voatonona anarana no niteraka zazalahy sy zazavavy samihafa hatraty amin'ny Abrahama sy Sara. Dia teo amin'ny Sara amin'izay koa no niteraka ny Isaka izay nanambady an'i Rebeka, dia i Rebeka niteraka ny Jakoba sy Esau dia i Jakoba ilay nanambady an'i Lea, Bila, Zilpa sy Raely dia izy efatra vavy zany vadin'i Jakoba ireo zany no niteraka n'ilay 13 mianadahy, satria misy zanaka vavy anankiray antsoina hoe Dina i Jakoba sy Lea. Lea zany niteraka 7 tamin'i Jakoba, dia i Bila, Zilpa sy Raely moa samy niteraka tsiroaroa ihany ry zareo dia iray tamin'ireo zanaky Jakoba sy Lea amin'izay zany i Joda. Io ilay ianarantsika mitohy aloha hoe iza daholo ny vehivavy tamin'ny taranaky Joda, dia ilay 5 voalohany voatantara ao amin'ny Matio toko voalohany amin'ny tetiaran'i Jesosy no nanomboantsika ny fampianarana voalohany teto amin'ny pejy momban'ireo vehivavy ao amin'ny Baiboly efa nianarantsika Tamara, Rahaba, Rota, Batseba hatrany amin'ny Maria, dia ireo vehivavy eo anelan'elan'ireo amin'izay zany ilay ianarantsika amin'izao ka ireto 3 nataoko mangamanga reto zany no ianarantsika amin'ity volana ity, araka ny efa nilazaiko teo: i Rota Rafoza, i Naomi Rafozan'i Rota, i Hulda izay ianarantsika androany ary Estera izay ianarantsika amin'ny heriny. Teo amin'ny fitantarany Matio anazy moa dia hoe nisy taranaka 410 hatrany amin'ny Abrahama ka hatraty amin'ny nahatonga ny zanak'Israely babo tany Babilôna. Dia izy 4 vavy ilay voatonona voalohany reto zany dia tao anatin'ny taranaka 410 voalohany io daholo, ary ny vehivavy 3 izay ianarantsika amin'ity volana ity zany dia mbola tao anatin'ny taranaka 410 voalohany io daholo, izany hoe raha mbola tsy babo tany Babilôna ny zanak'Israely no niseho zany ny tantaran'ny Hulda
izay ianarantsika ankehitriny. Dia efa tafavoaka avy any Babilôna moa zany ny zanak'Israely naverina nody dia tafara kely fotsiny tantaran'i Estera dia ataontsika tafiditra anatin'ilay taranaka 7-10. Eo anelanelan'ilay taranaka voalohany sy faharoa 7-10 zany Estera izay anarantsika amin'ny heriny. Fa iverenantsika amin'izay raha hoe ilay lesona telo ianarantsika momba ny tantaran'ny Hulda dia izao ny voalohany. Sady mianatra soratra masina moa zany tsika, tsy hoe avelantsika tanteraka, tsy misy fitohizany intsony ilay fahalalana momba ny soratra masina rehetrarehetra ny ianarantsika hatramin'izay fanaovantsika résumé. Araka ny tradisiona fiangonana kristianina zany ilay lazaiko sy averimberiko foana hoe tao anatin'ilay kolotsaina rafim-piarahamonina patriarkaly dia ny lehilahy ihany no tena voatonona. Dia ny fitsinjarana ny atao hoe mpaminany araka ny tradisiona ny fiangonana sy ny fampianaran'ny fiangonana dia nizaraina telo ny mpaminany. Misy ny atao hoe mpaminany taloha, i Josoa sy ireo mpitsara samihafa. I Hulda dia anatiny mbola tamin'ny andron'ny mpitsara efa taty amin'ny andron'ny mpanjaka azafady. Fa be dia be ireo mpitsara tao anatin'izany, ry Gideona, ry Samsona, lehilahy daholo koa moa zany ireo ny antsoina hoe mpaminany taloha ireo dia misy koa ny mbola io ilay fisian'ny hierarchia sy fizarazarana izay nataony olombelona tao anatin'ny rafim-piarahamonina mifanaraka amin'ilay toe-tsaina iainan'ny maha olombelona. Dia nisy koa hono tamin'ireo lehilahy ireo ny atao hoe mpaminany lehibe sy mpaminany madinika, araka ny fitsinjarana nataony pédagogie kristianina n'olombelona, fa tsy misy an'izany lehibe sy madinika sy taloha zany eo amin'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ireo mpaminany efatra lehibe zany araka ity fitsinjarana ity dia Isaia, Jeremia, Ezekela ary Daniela, lehilahy daholo. Ireo mpaminany madinika 12 koa dia lehilahy daholo Hosea, Joela, Amosa, Obadia, Jona, Mika, Nahoma, Habakuka, Zefania, Hagai, Zakaria ary Malakia. Zany hoe lehilahy daholo zany no nampianarin'ny fiangonana hatramin'izay hoe mpaminany. Ka io no mahatonga ny maro mieritreritra hoe tsy nisy mpaminany vehivavy mihitsy ka mahatonga ny fiangonana sasany mandrirotra n'ilay tenin'ny Paoly hoe ny vehivavy tsy mahazo mampianatra satria ny vehivavy tsy nisy mpaminany. Fa ianarantsika androany zany fa tena misy ny mpaminany vehivavy. Dia ireto ireo mpaminany vehivavy santionana izay tena voalaza mivantana ao amin'ny Baiboly fa maro moa tsy voasoratra amin'ilay boky kanonan'ny Baiboly izay ampiasaintsika, nefa hita ny fikarohana sy ny tantara na amin'ny tradisiona jiosy na amin'ny tradisiona kristianina na katolika na protestanta, fa misy ireo mpaminany vehivavy ankoatran'ireo. Ny mpaminany vehivavy voalohany satria tena lazain'ny Baiboly mihitsy hoe mpaminany vavy dia i Miriam anabavin'i Mosesy sy Arona, satria tena voalazan'ny Exodosy 5:20 mihitsy hoe mpaminany vavy i Miriam. Dia tao anatin'ilay kategorian'ny mpaminany taloha ilay antsoina hoe mpitsara dia Debora koa dia tena hoe mpaminany vavy, araka ny mpitsara 4 sy 5 dia tena mitantara fa i Debora dia tena vehivavy mpitarika miaramila. Tamin'ny andron'ny mpitsara dia mitovy amin'ny Gideona nitarika miaramila niady tamin'ny fahavalon'i Israely, i Debora koa dia tena vehivavy nitarika ny miaramila ny Israely niady tamin'ny Kananita tamin'izany fotoana izany, ka tena sady mpitondra
tena hoe filoham-pirenena izy raha amin'ny termantsika ankehitriny no miaramila ohatra ny tompoko l'amiral Didier Ratsiraka sady tena amiraly miaramila izy no filoham-pirenenantsika tamin'izany i Deborah dia tena mitovy an'izay mihitsiny izy tena mpitondra tena nitaingo-tsoavaly miaraka nandeha niady tamin'ireo miaramila lehilahy izy araka ny mpitsara toko 4 sy toko 5 ary tena nandresy ny Kananita izay fahavalon'Israely tamin'izany fotoana izany izy ary nampandry ny zanak'Israely tao anatiny 40 taona be izao mifandray amin'ilay 40 taona teolojika malaza be efa nianarantsika taloha fa i Deborah zany dia tena mpitsara mpaminany vavy mitovy amin'ny Gideona sy ry Samsona koa. Dia rehefa tapitra moa ny anjon'ilay antsoina hoe mpaminany taloha hatramin'ny androny tsara dia miditra amin'izay ilay antsoina hoe mpaminany tsy nisy lehibe sy kely moa zany ny vehivavy tsy tafiditra tanaty kategoria mihitsy ohatra ny hoe tamin'ny nanisanan'ireo 5,000 lahy sy 4,000 lahy izay novokisan'i Jesosy mofo sy hazan-drano tsy nisaina ny zaza amam-behivavy dia tsy voatonona koa fa nisy koa ny mpaminany vavy isan'izany i Hulda ilay anarantsika androany samy mitantara anazy tantara mitovy momba ny Hulda ny mpanjaka faharoa toko 12 sy ny tantara faharoa toko 430 i Noadia dia tena mpaminany vavy koa izy any amin'ny Nehemia toko 9:4 ary Isaia toko 9:7 moa dia miresaka momba ny hoe mpaminany vavy nasain'i Jehovah nanarany zanak'Isaia koa dia araka ny fikarohan'ny teolôjiana maro moa dia eritreretina hoe vadin'i Isaia niteraka an'ireo zaza ireo ilay mpaminany vavy lazain'i Isaia toko 9:7 ary tsy any amin'ny testameta taloha ihany fa hatraty amin'ny testameta vaovao ao amin'ny Lioka toko 2:430 dia lazain'ny Lioka koa fa i mpaminany vavy Ana dia niaraka tamin'ilay mpisorona niasa tao amin'ny tempoly tamin'ny fotoana nitondran'i Maria sy Josefa an'i Jesosy hoentina karazana hoe natao batisa amin'ny termantsika kristianina ankehitriny rehefa teraka 7 andro ny ny Israelita sy jiosy zazalahy rehetrarehetra dia entina seho any amin'ny tempoly dia i mpaminany vavy Ana tamin'ny andron'ny testameta vaovao dia tao amin'ny tempoly niaraka tamin'ny mpisorona lehilahy dia araka ny efa niteneniko teo moa tamin'ny Paska dia tena teo no nasehon'i Jesosy mibaribary mihitsy hoe ny vehivavy tena tsoiny ho mpaminany hitondra ny teniny hitondra ny filazantsara tany amin'ireo mpianany lehilahy sy vehivavy ary hatrany amin'ny asan'ny apôstôly efa taty amin'ny fiangonana taorian'ny apôstôly dia mbola nisy koa zany ny karazana mpaminany vavy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:27 moa zany dia tena miresaka hoe nisy niteraka vehivavy 4 samy naminany daholo santionan'ireo araka ny lazaiko fa ilazana zany hoe nisy tokoa ny mpaminany vehivavy ao amin'ny baiboly ary ny mpaminany vehivavy dia mitovy amin'ireo mpaminany lehilahy ireo tena nanana ny toerany ny fahefany ny ôtoriteny na teo amin'ny fiangonana na teo amin'ny firenena ireo vehivavy ireo fa tsy hoe vehivavy ry zareo dia tsy voasoratra dia tsy nanana ny toerana ohatran'ny lehilahy fa ny kanonan'ny baiboly izay efa nazavaiko sy averimberiko foana lehilahy no nisafidy an'ireo boky sy ireo soratra nosoratana tao amin'ny hatrany amin'ny Tora izay any Hebreo moa zany dia 70 lahy Hebreo no nasain'ilay mpanjaka Grika tamin'izany fotoana izany nandika ny Tora Hebreo
ho amin'ny teny Grika dia mazava ho azy fa soratra an-dehilahy nanoratra momba an'ireo mpaminany lehilahy tao anaty rafim-piarahamonina patriarkaly izay tsy mijery sy tsy manisa tsy manoratra momba ny vehivavy no nanoratra ka izay no mbola lovatsika kristianina mandraka ankehitriny ka mahatonga ny antsoina hoe teolôjiana feminista na lehilahy na vehivavy miezaka mampianatra amin'izay ankehitriny tahaka izay ataontsika eto amin'ny pejy hoe nisy ireo fa tsy araka n'ilay tsy mahavoatonina sy tsy nampianarana anazy araka ny tradisiona nahazatra ny baiboly ary araka ny lazaiko teo moa nasehon'i Jesosy nibaribary tamintsika kristianina malagasy fa na dia misionera lehilahy daholo aza no mitondra ny fivavahana kristianina tany Madagasikara dia natsangan'i Jesosy i Mama Nenilavy sy i Neny Ravelonjanahary ho mpaminany vehivavy mitovy lanja tanteraka amin'ny dada Rainisoalambo sy dada Toa Rakotomandry Daniel izay isany tena hoe nitondra ny fivavahana kristianina mifanaraka tsara amin'ny maha-malagasy atsika na dia nentin'ny vazaha ny baiboly sy ny fivavahana kristianina efa mifangaro patriarkalisma europeanina dia mitsangana ny fifoazana izay isan'ny maha-kristianina malagasy mifanaraka kokoa amin'ny kolotsaina sy ny maha izy azy atsika izay natsoiny Jesosy koa hiara hitory ny filazantsara tamin'ireo misionera vahiny ireo. Izany hoe raha averintsika nijery napy kely atsika, nijery mapy atsika tamin'ny heriny nijery hoe aiza ho aiza Israely teo amin'izao tontolo izao fa satria i Hulda ilay mpaminany vavy ianarantsika androany dia efa taty amin'ny andron'ny fanjakana Israely efa nizara roa. Araka nyity mahampitatsika eto ity zany efa nisy ny antsoina hoe fanjakana Israely tany avaratra izay nisy an'i Samaria, io ilay lasa Samaritana, lasa fahavalon'i Israely, tena hoe ilay foko folo taty avaratra zany dia lasa foko fahavalon'i Israely fa ilay foko taty atsimo ilay fanjakan'i Joda ilay nisy an'ny mpanjaka Josia sy nisy an'ny mpaminany Jeremia ilay antsoiny hoe mpaminany lehibe sy mpaminany Zefania ilay mpaminany madinika niara niaina tamin'ny mpaminany Hulda, zany hoe izy telo ireo zany samy niaraka naminany tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka. Sady mianatra soratra masina ho atsika efa nijerentsika zany teo hoe avy aiza izy araka ny taranaka avy trany amin'ny Eva araka ilay nianarantsika anazy teto amin'ny mahataranaka jodanazy fa eto amin'ity ilany eto ity dia ianarantsika koa hoe tamin'ny tantara ara-taona indray dia araka ny efa nilazaintsika teo tany amin'ny 4,000 taona tany ilay safidran'ny Noa dia tao anatin'ny 900 taona ny zanak'Israely tany Ezipta efa nianarantsika tamin'ny heriny hoe ny 400 taona voalohany ilay nisy mosary nanerana an'izao tontolo izao fa tany Ezipta ihany Josefa iray tamin'ny zanak'i Jakoba no lasa tompon'andraikitra voalohany ohatran'ny hoe karazana praiminisitra niara-niasa tamin'ny farao Ezipsianina tamin'izany no nahatonga ny zanak'Israely nifindra tany Ezipta dia rehefa niova ny farao tany tsy nahay ny tantara tany aloha intsony dia lasa andevo ny zanak'Israely 900 taona taty aoriana vao nentin'ny Mosesy nivoaka avy tany Ezipta ny zanak'Israely. Inona moa ny antony iverenantsika any satria nanomboka teo zany vao nisy ny antsoina hoe fivavahana judaisma sy ny firenena Israely. Nivoaka avy tao Ezipta zany vao nanomboka nisy ny antsoina hoe Israelita, tena hoe fokon'olona maro be
avy tamin'ilay taranaka Jakoba 12 nitsofoka tany no lasa firenena Israely dia nanomboka teo no nasain'Andriamanitra amin'izay Mosesy rehefa avy naka ny 10 tany an-tendrombohitra Sinay dia nasain'Andriamanitra nanamboatra ny antsoina hoe tabernakely. Io zany no fivavahana tsy nisy trano tempolo zany zareo satria teny an-dalana ny findrafindra dia trano lay misy ny antsoina hoe tabernakely ny anarany tabernacle hozy ny frantsay no nisy an'ilay didifolo misy detainy marobe fa tsy idirantsika lalina fa io tabernakely ihany zany no nafindrafindra ny batabataina teny an-dalana hatraminy nananany zanak'Israely tempoly tamin'ny mpanjaka fahatelo mbola nitambatra zany ity fanjakana anankiroa Israely avaratra sy fanjakany Joda atsimo ity no nisy mpanjaka anankitelo nifanesy dia tamin'ny andron'ny Solomona ilay mpanjaka fahatelo farany zany vao nisy tempoly dia nanomboka teo dia tsy nisy tsony ilay antsoina hoe tabernakely zany hoe tsy nifindrafindra tsony ilay nisy an'ilay didifolo sy ilay hoe menorah sy ilay fanaovana fisoronana sy ny tariny nisy an'ilay hoe masina indrindra idiran'ny mpisorona be sy ny masina izay idiran'ny mpisorona sy ny toerana ho an'ny rehetrarehetra izay fitondrana ny fanatitra sy ny fidiovana sy ny tariny fa lasa trano fixa tao Jerosalema. Ty amin'izay zany ilay Jerosalema ilay nisy ny tempolon'ny Solomona dia ny taty avaratra moa Samaria no renivohitra nisy an'ny tempolony zareo Samaria koa zany hoe ilay Israely tany avaratra koa ka miresaka tempoly eto sy ny tantarany hoe tabernakely katreo amin'ny tempoly satria ity tempoly ity zany rehefa tonga ny fanjakana Asiriana izay efa nandrava ny Israely taty avaratra dia taty afarafara taty izay vao rava ny fanjakana Israely tatsimo dia mbola tsy rava zany niaraka tamin'ny Israely avaratra ny Israely tatsimo fa rehefa avy niravahan'ny Babiloniana ny tempoly taorinan'izao vaninandro iainantsika zao zany mbola tsy rava ilay tempoly fa teo ihany fa ny mpanjaka nifandimby taty atsimo amin'izay zany nanomboka tamin'ny Hezekia, Manase, Iamona ireo génération telo ireo zany dia nanomboka tsy nivaky lohan'ilay tempoly tsony zany hoe nanompo Andriamanikafa tanteraka ny Israely fa tsy nanompo an'i Jehovahandriamanitra intsony ka izay moa no efa naharava ny Israely tany avaratra ka efa nandindondindona faharavana tamin'ny Israely taty atsimo koa fa rehefa teraka Josia zanaky Iaminona mpanjaka moa zany maty teo am-perinasa izay no nahatonga ny fanjakany 2 taona fotsiny izy dia nisy namono dia mbola voazaza 9 taona i Josia no nandray ny fanjakany dia niara-niasa tanteraka amin'izay zany izy nanao ny réforme lehibe teo amin'ny fivavahan'ny Jiosy tamin'ireo mpaminany Jeremia, Zefania ary Hulda. Teo zany no nipoiran'ilay mpaminany vavy antsoina hoe Hulda. Rehefa nanjaka Josia mpanjaka nanomboka tamin'ny fahazazany dia tsy nanjaka irery izy fa naka conseil tamin'ireo mpaminany tamin'ny andron'ny fahavelony ary tao anatin'io fotoanany fanjakany io no niverina nanarina ny tempoly ilay tsy nirarahin'ireo rainy sy dadabeny taloha indray izy ka nahita horonam-boky tao amin'ny tempoly. Io zany ilay eritreretin'ny mpikaroka maro hoe ilay lalàna faharoa na Deutéronomia. Zay ny hevitry ny teny hoe Deutéro faharoa nomia lalàna. Zay mahatonga ny lalàna voasoratra ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia dia
famerenana n'izay efa voasoratra tany amin'ny Eksôdosy ihany. Misy moa ireo antsoina hoe lalàna levitika na lalàna sakramentaly ao amin'ny Levitikosy sy ny lalàna ilay didy niainga avy tamin'ny didy 10 tao amin'ny Eksôdosy ka nivadika lalàna 300 izy rehefa tena niroritin'ireo mpampianatra ny lalàna dia io zany ilay hitan'ny Josia tao amin'ny tempoly izay efa tsy nisy ny karakara intsony, efa tsy tao amin'ny tempoly intsony ny mpanjaka no nipetraka tahaka ny Sôlômôna fa i Josia zany no niverina tao ka nahita n'ity horonam-boky ity. Dia rehefa hita n'ilay horonam-boky, tao horonam-boky milaza loza ny haharavan'ny fanjakana atsimo koa, efa naminany mialoha zany hoe ho ravan'ny Babilônianina indray ny fanjakana. Teo ny nampiororan'ny mpanjaka Josia ka nanirahany ny mpiasa tao amin'ny fanjakany hanotany ny mpaminany vavy. I Jeremia efa nitabataba sy efa nitomany hoe ho ravan'ny fanjakana Israely raha tsy mibebaka isika. Fa mbola tsy ampy any Josia mpanjaka izay fa nihaino feona mpaminany vehivavy ilay antsoina hoe Hulda izy. Hoe ahoana tsara ny tena tenenin'Andriamanitra amin'ity horonam-boky izay hita ato amin'ny tempoly ity ho rava. Dia izay ilay lesona faharoa ianarantsika hoe ny mpaminany dia tsy manazava ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny lalàna sy etika sy fomba ara-pivavahana ao amin'ny tempoly fotsiny ihany, fa milaza ny amin'izay zava-mitranga eo amin'ny firenena koa. Izany hoe mpaminany ho an'ny firenena, naminany ny amin'ny loza izay manjo ny firenena mivadika amin'Andriamanitra ny mpaminany. Satria mianatra soratra masina antsika veriko ihany dia tohizantsika kely alohan'ny hiverenantsika amin'ny Hulda mpanjaka zany, fa taorianan'io moa dia tena tanteraka ny faminaniana izay nolazain'ny mpaminany Hulda hoe ho rava tokoa ny fanjakana. Dia rava tokoa moa rehefa tonga ny Babilônianina ny fanjakana dia tena noravan'ny Babilônianina tanteraka amin'izay zany ilay tempoly izay nareniny Josia mpanjaka tamin'ny fotoana izay nanjakany. Fa tsy rava tamin'ilay fotoana nanjakany izay niverenany tamin'Andriamanitra zany ilay tempoly sy ilay firenena, ilay fanjakan'Israely taty atsimo fa efa nanjaka indray i Joakima sy i Zedekia izay niverina niala tamin'Andriamanitra indray izay vao tonga ny Babilônianina. Dia mitoy ihany moa ny tantara rehefa resy indray ny Babilônianina dia tonga indray ny fanjakana Persianina. Dia tsy ny Persianina ihany no nanjanaka ny zanak'Israely koa, fa rehefa resy koa lany hery koa ny ampira Persianina dia nanjaka koa ny Asmonianina. Efa miha manakaikikaiky taty amin'ny nahaterahan'i Jesosy moa zany dia tonga amin'izay ny tanjaky ny Grika sy ny Romanina. Dia teo i Herôda ilay manana razam-be jiosy nefa mpanjaka Romanina no nanjaka tany amin'ny faritanin'ny Jerosalema amin'izay no nanangana indray ilay tempoly. Hoentiko hatrany atsika mba ilazako amin'izao fotoana izao zany, satria fantatsika tsara ny tantara fa tamin'ny taorianan'i Jesosy tamin'ny andron'ireo apôstôly indray
dia rava tanteraka indray ilay tempolo faharoa izay namboarin'i Rhoda. Dia tamin'io fotoana io efa niparitaka indray ny antsoina hoe sinagoga. Sinagoga zany raha niainga avy tany amin'ny taberna kely ilay nentina nifindrafindra aloha ny toeram-pivavahana, dia nivadika tempolo izy rehefa nanamboatra tempolo lehibe Solomona, dia rehefa rava ny tempolo ny ravany Babiloniana, ny zanak'Israely niparitaka tahaka an'i Estera izay tsy niverina nody tany Jerosalema intsony, dia nanana toerana fivavahana antsoina hoe sinagoga, na ry zareo nijanona tany Babilona na ny zanak'Israely izay lasa diaspora niparitaka eran'izao tontolo izao dia nivavaka tany amin'ilay atao hoe sinagoga izay maro amin'izay zany ny pariparitaka ny jiosy. Mbola tsy nisy resaka kristianina teto satria mbola tsy teraka Kristy Jesosy. Fa efa taty amin'ny taonjato fahafitopolo amin'izay rehefa rava indray zany ilay tempolo faharoa izay namboarin'i Rhoda no niparitaka amin'izay ny antsoina hoe sinagoga. Efa tsy nisy tsony amin'izay ilay fandehanana intelo isan-taona makany amin'ny tempolo tany Jerosalema amin'ny Pasika, amin'ny fetin'ny tabernakely sy amin'ny Pentekosta. Dia amin'izao andro iainantsika izao ny silamo moa zany mbola manao discussion hoe tsy voatery teo satria tsy voasoratra ohatran'ny dony ananantsika ankehitriny intsony moské silamo ilay moské malaza be antsoina hoe Al-Aqsa zany ankehitriny no eritreretina fa miorina eo amin'io toerana nisy ny tempolo tao Jerosalema io, satria tany amin'ny année 600 tafaran'i Jesosy amin'izay rehefa teraka ny fivavahana silamo izay noforon'ny mpaminany lehibe zareo silamo i Mohamed na Mahome dia nanafika tany Jerosalema koa ny silamo satria nanjaka koa ny silamo tamin'io fotoana io, dia nanangana moské tao Jerosalema amin'izay zany ny silamo. Dia io moské Al-Aqsa io zany ankehitriny no eritreretin'ny maro fa miorina eo amin'ny toerana nisy an'io tempolo tany amin'ny 3,000 taona izay naorin'i Solomona io fa ny teolôjiana silamo maro moa miteny hoe tsy voatery teo no nisy an'ny tempolo io fa nanorina moské tany Jerosalema foana koa ny silamo amin'izao fotoana izao koa moa misy fiangonana kristianina lehibe koa any Jerosalema. Ao Jerosalema zany amin'izao fotoana izao tsy ny fivavahan'ny judaisma sinagoga jiosy ihany no misy ao sady misy moské zany ao amin'izao misy fiangonana kristianina ao amin'izao misy sinagogany jiosy efa tsy ohatran'ilay tantara nisy hoe firenendehibe nanjanaka tsy maintsy ny tompon'ny fivavahana ohatran'ny tamin'ny andron'ny ampira romanina intsony zany amin'izao andro iainantsika izao, fa efa samy miara-manjaka ao daholo. Izay no mahatonga ny indrindra amin'ny firenena mandroso maro ohatran'ny antsika any Madagasikara zao dia mifanila eo ny fiangonana sy ny moské sy ny sinagoga sy ny trano fivavahana samihafa, dia samy manao ny anazy zany zay no karazana update kely raha hoentiko hatraty amin'ny andro iainantsika ankehitriny, zany hoe tsy anganongano tsy arirarira ny baiboly fa tena zavatra misy ary mitohy hatramin'ny tantarantsika ankehitriny. Fa idirantsika amin'izay ilay lesona faharoa hoe ny faminaniana izay nataon'ny mpaminany na mpaminany vavy Hulda nareo mpaminany lehilahy araka ny efa nilazaiko teo dia tsy naminany amin'ny fiainan'ny fivavahana ilay lalàna tao amin'ny Exodus sy Levitikosy ihany zany no nampitenenin'Andriamanitra ny mpaminany rehetrarehetra ny fandimbina lehilahy na vehivavy fa naminany ho an'ny firenena, zany hoe nampanatsoa ny mpanjaka ny mpaminany hilaza ny zavatra miseho amin'ny firenena. Dia izao ny lesona azontsika izay mpaminany ankehitriny milaza ny tenin'Andriamanitra amin'izao tontolo izao koa, indrindra raha ohatra ka hoe antsoina mpitondra fanjakana. I Hulda sy Jeremia
Ary zay faniam-paminany dia tsy mba hoe i mpanjaka Josia no miantso dia ho amboarimboariko ny afatry ny tenin'Andriamanitra, mody omeko fanantenana foana izy hoe tsy maintsy mandrositsika fa miaraka amin'Andriamanitra. So dia maty ny mpanjaka eo za raha vao manohitra ny fanjakany na hiteny hoe ho rava ny fanjakanao raha tsy miverina amin'Andriamanitra anao, dia izay ilay kolontsaina vaovao misolelaka mahazo antsika ankehitriny. Isika mpaminany natao hilaza ny tenin'Andriamanitra rehefa ampanatso ny mpitondra firenena. Tsy teny aho hoe FFKM fotsiny ihany, fa ny FFKM moa no ara-drafitra ara-panjakana misy amintsika, fa ny fivavahana rehetrarehetra na kristianina na inona dia tsy natao hiteny fotsiny izay zavatra tiany firenena, tsy natao hamalifaly ny sofin'ny mpanjaka, fa natao hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra izay nolazainy Holda sy nolazain'ireo mpaminany rehetrarehetra dia mifono zavatra anankiroa mandrakariva. Rehefa milaza loza, milaza lalàna, milaza ny faharatsiana izay ataon'ny olona eo amin'ny firenena ny mpaminany dia mampatsiahy mandrakariva foana koa fa misy ny fanantenana ao amin'Andriamanitra, satria ilay Andriamanitsika, ilay Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty, na dia noviravraina sy novonoina teo amin'ny hazo fijaliana aza izy nankalazaintsika tamin'ny herinandro masina, dia tsy mijanona treo amin'ny faharavana. Tsy mandresy izany ny ratsy, fa mitsangana maty tahaka an'i Jesosy koa izay rehetra mino azy. Tsy hoe Madagasikara efa rambony voalohany amin'ny fahantrana manerana an'izao tontolo izao, dia hilaza loza foana isika mpaminany izay irahan'Andriamanitra, fa i mpaminany Holda tahaka ny Jeremia sy Zefania koa dia nilaza fanantenana sy fampanantenana raha miverina indray amin'Andriamanitra ny mpitondra sy ny vahoaka rehetrarehetra ao aminy, dia misy ny fanantenana. Josia mpanjaka rehefa niverina tamin'Andriamanitra dia tsy tanteraka tamin'ny andron'ny fanjakany ny fandravany Babiloniana. Efa rava ireo foko 10 be izao tany avaratra, fa ilay foko fanjakany Joda kely taty atsimo rehefa niverina tamin'Andriamanitra ny mpanjaka Josia, na dia efa niala tamin'Andriamanitra aza ireo ray razam-beny anankitelo nanjaka teo alohany ka tokony efa rava araka ny faminaniana ny fanjakany, dia tsy rava tamin'ny andro nanjakany Josia mpanjaka, tsy rava ny Babiloniana, tsy rava ny Asiriana ny fanjakany Joda, na dia latsaka takaterena tahaka ny Madagasikara ankehitriny aza rehefa tena nihaino marina sy niverina marina tamin'Andriamanitra ny mpitondra, nihaino ny tenin'ny mpaminany marina izay nilaza ny lalàna sy ny filazantsara, fa tsy ny lalàna fotsiny ihany na filazantsara fotsiny ihany, ka hanao izay hamalifaly ny mpitondra fotsiny ihany na hanohitra ny fitondrana fotsiny ihany, fa milaza marina ny tenin'Andriamanitra. Izay toritsika amin'izao Pasika izao mazava ho azy hoe tsy nijanona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy izay maty, fa nitsangana tamin'ny maty mba hampandresy antsika rehetrarehetra izay mino azy koa. Tsy ny fiangonana fotsiny ihany no hatsangan'i Jesosy, fa ny firenena iray manontolo raha miverina aminy. Ny lesona fahatelo farany araka ny lazaiko teo dia izao: miovaova ny mpitondra, miovaova ny rafi-piarahamonina. Nanjaka be ny patriarkalisma aloha, nanjaka be aloha ny
teokrasia tamin'ny voalohany hoe tsy nisy mpanjaka ny zanak'Israely fa ny mpitsara no nitondra fa Andriamanitra no mpanjaka, zay le teokrasia. Dia avy eo nangataka ny zanak'Israely omeo mpanjaka zay mba atao voatra ny olona rehetrarehetra, dia manaiky ny fanovana Andriamanitra nanome ny teniny tsara nefa Andriamanitra hoe raha anareo any hanana mpanjaka ka ho alainy mpanjaka ny fanananareo ho alainy mpanjaka ny taninareo ho alainy mpanjaka ny zanaka vavinareo tsy maninona fa mety aminay foana no oentin'ny mpanjaka olombelona. Dia eken'Andriamanitra tompoko ny safiditsika olombelona, izay no namoronany atsika, tsy noforono andevo manaraka be fahatany hoe Andriamanitra no mandidy dia zay ataonao eo Andriamanitra dia miandry ny fotoananao eto zay Andriamanitra rehefa darodaroan'ny fahavalo eto zay dia zay ny sitraponao dia miandry eto. Tsia tompoko, mazava foana ny tenin'Andriamanitra hoe mamono anareo io raha ekenareo fa anareo no nisafidy. Ny zanak'Israely no nisafidy na dia efa nolazan'Andriamanitra mialoha aza fa raha misafidy mpanjaka ho azy izy dia ny mpanjaka olombelona tia tena, tsy ny mpitondra fanjakana malagasy sy afrikanina zay mpanodikodina harem-pirenena fotsiny ihany no tia tena, fa na ny mpitondra aty amin'ny firenena mandroso koa aza dia mba tia tena daholo isika rehetrarehetra olombelona rehetrarehetra io. Fa misy kosa ny firenena sasany izay mametraka ny lalàny hiaro ny mpanararoatra tahaka ny demokrasia ohatra, dia mitokana tsara mihitsy ny mpitsara, mitokana tsara mihitsy ny miaramila, mitokana tsara mihitsy ny gouvernemanta, dia tsy mifampisy pouvoir mifampidipiditra ao ka hoe rehefa ny filoham-pirenena no manery ny HCC ohatra hanao zay tiany dia tsy manan-kabara ry zareo. Izay no mahafa ny firenena demokratika raha ampitahaina amin'ny firenena repoblika fotsiny. Isika moa manao antsika hoe repoblika demokratika, hono ny anarantsika, fa sady asa moa izay fampiarana ny repoblika demokratika amin'ny contexte malagasy, fa araka ny lalam-panorenantsika dia manana fahefana na amin'ny fitsarana na amin'ny tafika ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta, ka sarotra ny migere ny fahefana tanan'olon-tokana. Izay ilay zavatra miovaova tahaka ny tantara nisy teto amin'izao tontolo izao hatramin'izay. Ka misy fotoana manjaka ilay patriarkalisma manambanimbany vehivavy. Efa nazavaintsika tamin'ny heriny fa tsy mitovy ny patriarkalisma jiosy tao amin'ny judaisma sy teo amin'ny zanak'Israely izay nisy mpaminany vavy nohenoin'ny mpanjaka Josia lehilahy, sy ny patriarkalisma teo amin'ny tontolo romanina izay mampangina ny vehivavy ao amin'ny publika. Fa ny tsy miova izay filazany tsara antsika androany dia ilay Andriamanitra. Na dia manome safidy ny olombelona aza izy, manome fahefana ny mpitondra fiangonana hanapa-kevitra n'izay tiany hitondra ny fiangonany ka manakana ny vehivavy, hanao an'izany Andriamanitra. Fa eo anatrehan'Andriamanitra kosa tsy misy an'izany mpaminany lehibe sy kely izany. Tsy misy an'izany lehilahy sy vehivavy araka ny rafim-piarahamonina patriarkaly misy ambony sy ambany izany eo anatrehan'Andriamanitra ilay tsy miova. Fa eo anatrehan'Andriamanitra tompo dia mitovy tanteraka ny lehilahy sy ny vehivavy, samy antsoiny ho mpaminany hitondra ny teniny, samy antsoiny hamonjy ny firenena na amin'ny alalan'ny tafika, na amin'ny alalan'ny leadership, na amin'ny alalan'ny fitenenana tahaka ny nataony Holda
ny lehilahy sy ny vehivavy, na dia mametrapetraka hierarchia sy rafitra samihafa izay miovaova eto amin'izao tontolo izao aza ny olombelona izay nomeny fahefana sy safidy hanapa-kevitra ho azy. Izay no nahatonga nateo amin'ny tantaran'ny fiangonana aza. Vao taty amin'ny taonjato fahasivy amby folo anie nisiany teolôjiana feminista vao nisy ny antsoina hoe pasteur vehivavy. Fa natsoina hoe diakona nanomboka tamin'ny andron'ny Fibi tany amin'ny testameta vaovao no efa nisy vehivavy mitondra fiangonana tahaka ny lehilahy. Fa tsy ilay terma hoe presbyteros ao amin'ny testameta vaovao izay eritreretin'ny sasany hoe bisopy sy presbytera sy diakona amin'ilay rafim-piangonana ankehitriny no misy tamin'izany, fa zavatra miovaova arakaraka n'izay mpitondra misy. Izay no nahatonga ny ministeran'ny vehivavy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tafiditra tany anatin'ilay hoe diakonessa, satria ny vehivavy no nitarika voalohany ny asa sosialy nataon'ny fiangonana mitsinjo ny madinika, mitsinjo ny mahantra, mitsinjo ny anararaoty ny fahefana, satria ny lehilahy mpitondra fiangonana dia sarotiny amin'ny sezany sy ny hierarchia sy ny fanjakany sy ny fiadivana toerana ao amin'ny fiangonany dia ny vehivavy mitsinjo ny madinika, mitsinjo an'ireo voararoatra natao am-piangonana tena ny fiarahamonina dia namorona ny anarana hoe diakona. Izay ny tantaran'ny diakona voalohany, fa tena nanao asana pastera, bisopy sy presbytera ho an'izay mahay ny teny grika fototra, i Fibi, izay vehivavy diakona, pastera, tondra fiangonana voalohany nanao asa sosialy. Mitovy amin'ny asan'ny mpaminany, tsy miasa ho any ao anatin'ny fiangonana fotsiny ihany, fa miasa eo amin'ny firenena, dia tahak'izay ny fivoaran'ny reforma nisy teo amin'ny fiangonana. Satria tamin'ny taonjato fahaenina amby folo izay nampitsangana ny Lotera ilay pretra katolika, rehefa nanomboka tsy nirarahin'ny fiangonana ilay andraikitra napetraka tamin'ny vehivavy, mikarakara ny mahantra, mikarakara ny kamboty sy ny mpitondra tena araky ny nandidian'Andriamanitra hatrany amin'ny testameta taloha, fa variana tamin'ny fombafomba sy lalàna sakrifisialy sy sakramentaly tao anatin'ny fivavahana, tamin'ny trano fivavahana manamboatra katedraly ngeza be, anaovana sary sikotra ngeza be. Izay no nanahirana ny fiangonana tamin'ny taonjato fahaenina amby folo ka nampitangana ny Lotera niady ho an'ireo izay madinika nararaotina tao amin'ny fiangonana. Dia nanomboka teo indray vao velona ilay asa sosialy ataon'ny fiangonana, fa tsy variana manabe tena sy manatanja tena ao anatiny fotsiny ny fiangonana ka hadino ilay filazantsara nampitorian'ny vehivavy tao amin'ny fiangonana. Misy aza moa dia namoriporina karazana samihafa ny robe pastoraly no ho an'ny lehilahy, fa ny alba ho an'ny diakona vehivavy. Satria nareo vehivavy mpanao an'ilay asa ary amin'ny olona ambanimbany malotoloto, mpanao asa sosialy ary, fa ny toeranay lehilahy amin'ny rafim-piarahamonina patriarkaly ambony no mijoeny rôle ny atao hoe bisopy sy presbytera,
rehetra fanareo vehivavy ary amin'ny fanadiovana, fanasana vilia, fampirimana trano, manamboatra ny trano ivorianay lehilahy, dia rehefa voky zahay dia ianareo indray no manadio latabatra fisakafoananay. Izay ny asanareo ao amin'ny fiangonana fa tsy mitory, tsy mpaminany ho an'ny fiangonana sy ny firenena. Zavatra miovaova namboarin'olombelona taty aoriana izany rehetrarehetra izany, fa ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, na ny firenena na ny fiangonana dia mitovy eo anatrehan'Andriamanitra, na ny lehilahy na ny vehivavy. Tsy misy izany atao hoe mpaminany lehibe sy mpaminany madinika izany eo anatrehan'Andriamanitra, ary tsy misy izany hoe ity andraikitra ho an'ny lehilahy, ity andraikitra ho an'ny vehivavy izany eo amin'ny fiantsoan'Andriamanitra, fa samy natsoan'Andriamanitra ho mpaminany tahaka ny Holida, Jeremia, Zefania tamina fotoana anankiray niasana tamin'ny fanjakany Josia, na lehilahy na vehivavy, na eritreretina ho lehibe na eritreretina ho madinika, fa samy asain'Andriamanitra haminany ho an'ny firenena, hanohy an'ilay fitoriana ny filazantsara ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, izay ankalazantsika amin'izao Pasika izao. Fampatsiahivana indray izany ny lesona izay ianarantsika androany, fa ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tompoko, tsy hanangana fiangonana sy rafim-piangonana hiadivana seza sy hanamboarana hierarchia eto amin'izao tontolo izao, fa hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra hoe tsy mijanona amin'izao fahafatesana eto an-tany izao, tsy mifarana hatreo amin'ny fahoriantsika iainantsika eto ambonin'ny tany io, tsy nijanona teo ambony hazo fijaliana ka maty sy nalevona Jesosy, fa nitsangana tamin'ny maty ary nialoha lalana antsika any an-danitra, hanomana an'ilay fiainana mandrakizay ho antsika, hankalazaintsika afaka 400 andro indray à partiran'izao Pasika izao, ny Ascension izay niakaran'i Jesosy velona tany an-danitra, ary 10 andro taorianan'io dia tonga ilay fanahy masina izay nampanantenany hitari-dalana ny lehilahy sy ny vehivavy, tsy misy intsony izany hierarchia hoe andevo sy tompo izany, tsy misy intsony izany patriarkalisma lehilahy ambony sy vehivavy ambany izany, tsy misy intsony izany fanavakavahana hoe any jiosy fotsiny ihany ny Mesia fa tsy any bentilisa koa, fa isika rehetra noho ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia mitovy eo anatrehan'Andriamanitra, samy novonjena, samy nirahana, ka aoka samy hanaika an'izany antso hitory ny filazantsara, tsy ao anaty fiangonana ihany fa ho mpaminany ho an'ny firenena koa tahaka ny Holida izany, indrindra isika vehivavy. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.